Miarabantsika namako mahatratra ity fotoana mamy ity andro masina fitsarana ho an'Andriamanitra, fitsarantsika miasa mandrara. Hitondra fitahiana ho antsika ity andro androany ity. Hitondra fitahiana ho antsika lohahevitra doniantsika androany manao hoe manandratra avo ny faneva. Manandratra avo ny faneva. Ao amin'ny Isaia 2:20 zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Mivoa amin'ny vavahady, amboary ny lalana lehan'ny olona, asan-drato avo ny lalambe, esory ny vato eo aminy, ary manankana faneva ho tazany firenena rehetra. Antso izay nataon'Andriamanitra ho an'ny zanak'Israely, mivoa eo aminy, amboary ny lalambe, asan-drato ny lalambe, manangana faneva ho amin'ny firenena rehetra. Antso antsika io mba hahatonga antsika aneo ny voninahitran'Andriamanitra amin'ny fiainantsika. Andriamanitra te hanao zava-mahagaga amin'ny alalanao, te hanao zava-mahagaga amin'ny alalako. Andriamanitra, fa tsy afaka manao an'izany izy raha tsy manaiky ny antsony ianao, raha tsy mahafantatra ny sitrapony ka hijoro mahatoky amin'izany sitrapon'Andriamanitra izany. Misy ohatra raisina i Daniela. Fantatsika ny tantaran'i Daniela. Andevy tany a Babilôna izy efatra amin'ny rahalahy. Fa tamin'ny fotoana rehetra dia sanatry amin'ny Daniela izay hanamavo ny anaran'Andriamanitra. Sanatry amin'ny Daniela sy ny namany ny anitsakitsaka ny fomba fiaina araka Andriamanitra. Naleon'izy ireo natsipy tao anatin'ny lavaky ny leona toy izay andohalika amin'ny sary olona natsangany mpanjaka. Naleon'izy ireo atsipy eo anaty lafaoro misy afo mirehitra toy izay iekohoka amin'ilay sary olona natsangany. Nalaon'izy ireo nahy toy izay hinana amin'ny sakafon'ny mpanjaka, sakafon'izao tontolo izao. Zany le hoe manandratra ny fanevan'Andriamanitra. Ohatra anankiray fotsiny zany ao amin'ny testamenta taloha. Ohatra anankiray ihany koa amin'ny testamenta vaovao ny tantaran'ny apôstôly Paoly. Ny apôstôly Paoly fantatsika fa apôstôly Saoly izy mpanenjika taloha, mpanenjika ny kristianina niova fo, ary lasa apôstôly ny jentilisa, nanandratra avo ny fanevan'ny fahamarinana, fanevan'ny fanjakan'Andriamanitra. Ianao koa afaka ao apôstôlin'ny Kristy ianao. Izaho afaka ao apôstôlin'ny Kristy amin'izao vanim-potoana farany ankehitriny izao. Mampiatra ny foto-kevitry ny finoana, miaina ny foto-kevitry ny finoana, ary mizara ny foto-kevitry ny finoana. Zany ve sa tsy zany ny tokony ataonao? Zany ve sa tsy zany ny tokony ataoko? Aiza ireo fanandramana lalina sy velona ary fanandramana masina izay tokony iainanao, tokony iainako amin'ny mazanak'Andriamanitra antsika. Ny fiarana amin'Andriamanitra no tokony fiainana mahazatra antsika. Moa ve mampidina ny fanevany maha-kristianina ianao? Sa manandratra ny fanevany maha-kristianina? Tsia, fa mbola mitoetra eo amin'izay nametrahan'Andriamanitra azy ihany izany faneva izany. Namoy ny zavatra rehetra ao antsika Kristy. Te hanavitra antsika izy. Te hanandratra antsika amin'ny toerana ambony kokoa izay tokony hisy antsika. Manandratra avo ny faneva ny fahamarinana. Ianao, isa, eo amin'ny fiainantsika. Ho tahina ianao, hivavaka isika. Tomy tsara misaotra anao izay, menao lesona goavana, mampieritreritra amin'izao fionana izao. Anisan'ny nampietry voninahitra ny fanevanao izay tamin'ny fitondrantenanay, tamin'ny fomba fiainanay, tamin'ny fahamarinana izay nitsakitsahinay ankehitriny manavao tompo, mandray fanapahan-kevitra fa hanandratra ny faneva ny fahamarinana, faneva ny fahasoavana, faneva ny famonjena izay nomenao anay mba ho asandatra amin'ny tenanay ary asandatra amin'ny hafa ihany koa. Ka sio ny fony tsirairay avy izay manaraka izao fandarina izao, amasino izay mandritra izao andro masina izao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen.